Halleloia, halleloia, miarabantsika rehetra. Tonga soa eto amin'ity fandarana anina saza ity ianao a. Androany alarobia fa 7 Aogositra 2024. Ny lohatenintsika androany dia ny fiarovan'Andriamanitra. Ary ijery andin'ny fototritsika ao amin'ny Salamo faha 120, andin'ny voalohany sy faharoa. Izay mivaky toy izao amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy. Salamo faha 120, andin'ny voalohany sy faharoa. Ny mitoetra ao amin'ny firenena izay aniavo indrindra dia monina eo ambaniny aloko ny tsitoa. Izao ilazan'i Jehovah hoe fialofako sy batery fiarovana ho ahy izy ary Andriamanitro izay itokiko. Amen. Misy fotoana eo amin'ny fiainantsika izay atsapantsika fa tena be loatra ny ady. Mety hoe ady ara-bola io andalovantsika na olana ao an-tokantrano. Mety hoe fanoherana avy any amin'ny olona. Mety hoe tahotra amin'ny zavatra tsy fantatra ary indraindray dia mety manontanytsika mihitsy hoe raha tena miaraka amiko Andriamanitra, nahoana no mbola mandalo an'izao? Ny valiny dia izao. Ny fiarovan'Andriamanitra dia tsy midika hoe tsy hisy olana mihitsy eo amin'ny fiainantsika, fa midika hoe tsy havelany hiatrika irery izany olana izany tsika. Ao anatin'ny fanekena amin'Andriamanitra dia manana fialofana antsika, manana ray miaro, manana tompo izay mahita izay tsy hitantsika. Ary indrindrandrindra manana Andriamanitra izay afaka manova ny ady ho lasa fijoroana vavolombelona. Amen. Ny fiarovan'Andriamanitra mantsy dia mifandray amin'ny fijanonana eo akaikiny. Izay mahatonga ny Salamo faha 120 ny teny hoe izay mitoetra ao amin'ny firenena izay aniavo indrindra. Tsy midika fotsiny hoe eo hoe mitsidika fotsiny tsika, tsy izay, fa hoe tena mitoetra. Izay no mahazava-dehibe amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Rehefa mitoetra ao amin'Andriamanitra isika dia mivavaka, mamaky ny teniny, mihaino ny fanahy masina, mankatò azy, dia mianatra miaina eo ambanin'ny fiarovana. Amen. Tsy midika hoe manao zavatra ara-pivavahana fotsiny, fa midika hoe manao Andriamanitra tena ho toerana hiafenantsika voalohany rehefa misy ny olana. Andriamanitra tsy mampanantena hoe tsy hisy mihitsy ny afo akory, fa miaraka amintsika ao anaty afo izy. Jereo Sadraka, Mesaka sy Abednego nolazaina taminy hoe raha tsy miakoaka amin'ilay sampy izy ireo dia atsipy ao anaty lafaoro mirehatra. Mijanona natoko ry zareo. Jereo fa tsy hoe maty akory ilay lafaoro, fa navelan'Andriamanitra ny sio ny zavatra ary natsipy tao anaty afo ry zareo. Mety mieritreritra ny olona hoe fa aiza ilay Andriamanitra lazainareo fa miaro kanefa rehefa mijery tao anaty afo ny mpanjaka dia nahita zavatra tsy napozina. Daniel 7:15. Indro mahita olona efatra tsy mifatotra mandehandeha ao afovoan'ny afo ary tsy maninona akory. Jereo tsy nosakanan'Andriamanitra tsy hiditra ao anaty afo izy ireo, fa niditra niaraka tamin'ny tao izy. Izany ny fiarovana ao anatin'ny fanekena. Mety tsy hanala eo ny olana Andriamanitra, fa tsy handao ao anatin'ny olana izy. Amen. Misy ady tsy tokony hatahorantsika izany. Hoy ny Isaia 5:7, 4:10 azafady sy 4:10, andiny 7, Isaia 54:17. Milaza hoe ny fiadiana rehetra izay voaforona hamelezana anao dia tsy hisy ahomby. Amen. Mario tsara, tsy nilaza hoe tsy hisy akory fiadiana hamely anao, fa hoe tsy hisy ahomby. Amen. Satria mety misy ny olona nohatra anao, mety hisy teny ratsy mivoaka aminao, mety hisy tetika ratsy aminao, mety hisy toe-javatra mihitsy manandrana hoe mampitahotra anao. Fa zao ny fanekena amin'Andriamanitra dia tena mampatsiahy antsika mihitsy hoe tsy ny fahavalo no manana teny farany. Amen. Fa Andriamanitra no manana teny farany.
Alleloia. Fiarovan'Andriamanitra dia tsy manala ny fahendrena mihitsy. Ny olona mieritreritra hoe miaro Andriamanitra ka afaka manao izay tiako atao tena tsy izany mihitsy. Raha miaro antsika Andriamanitra dia mbola mila mampiasa fahendrentsika, satria ny obolana 22:3 obolana toko 2:27 milaza hoe ny mahira-tsaina mahita ny lozaka mihery fa ny kely saina kosa mandrosoka vo. Dia ahoana moa izany? Zao le izy, raha ohatra ny hoe misy loza dia elao razonao elana. Raha mila torohevitra ianao dia mangatà torohevitra. Raha mila mitandrina ianao dia mitandrema. Raha misy varavaranao hoe mampidi-doza anao dia aza miditra amin'izany, satria hoe ianao manana finoana. Tsia, ny finoana marina dia tsy manao tsinitsinina ny fahendrena. Ohatra izany eo amin'ny fiainana andavanandro hoe jereo hoe alao saratsana hoe misy zazakely anankiray mandeha ny amin'ny toerana be olona miaraka amin'ny dadany. Misy olona maro tabataba, misy ny fiara dia mety atahotra ilay zaza. Fa raha mihazona mafy ny tanany indrainy izy dia mahatsapa fiarovana. Tsy hoe nanjavona ny loza rehetra fa fantany hoe miaraka amin'ny dada. Dia ohatran'izany koa tsika. Mety tsy ho afaka hifehy zavatra rehetra manodidina antsika tsika, fa afaka milaza hoe miaraka amiko ny dadako. Amen. Ary indraindray dia izay ihany ilay tsika mba hahafahana mandroso. Ny fiarovan'Andriamanitra lehibe indrindra mantsy dia ny fanahintsika. Mora tsika mifantoka amin'ny fiarovana ara-batana, fa misy zavatra lehibe kokoa. Hoy Jesosy tao amin'ny Jaona toko 10:7-20 hoe ary zao any mihazo fiainana mandrakizay ka tsy ho very izy mandrakizay ary tsisy handrombaka azy amin'ny tanako. Amen. Ny fiarovana lehibe omeny Jesosy Kristy antsika dia ny hoe anazy isika. Na dia miova aza ny toe-javatra, na dia misy fahaverezana, na dia mandalo sedra aza, dia tsy afaka manaisotra antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra ireo zavatra ireo, fa azontsika. Izay no mahatonga antsika hoe afaka miaina tsy amitahotra fa mifatokiana. Anio izany dia eritrereto hoe inona ny tena mampatahotra anao amin'izao fotoana izao. Aza fenina amin'Andriamanitra, lazao azy mazava, dia avy eo ambarao Tompo, ianao ny fialofako sy bateriko. Amen. Ary misy zavatra tokony ataonao amin'ny fahendrena dia ataovy. Fa aza velan'ny tahotra no hitondra ny fanapa-kevitrao. Oka ny finoana sy ny tenin'Andriamanitra no hitarika anao e. Amen. Tena iny tsy hoe Jehovah ny fialofako sy bateriko. Tsy atahotra satria miaraka amiko ny Tompo. Na dia misy ady aza, na tsy miady rery, na dia misy hafa aza, miaraka amiko Andriamanitra. Ny fiainako sy ny hoaviko dia eo an-tanany. Hitoetra eo ambanin'ny aliko ny tsy toa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Amen. Ataovy izany fanambarana izany. Andriamanitra ny fiadanana ny ombanao ary hitoetra anao eo ambanin'ny faneken'Andriamanitra. Dia rehefa eo ambanin'ny faneken'Andriamanitra ianao dia eo ambanin'ny fiarovan'Andriamanitra. Alleloia. Hivavaka isika. Dado, misaotra anao satria ianao ny fiarovako. Misaotra satria na dia mandalo ady aza dia tsy irery aho. Esory atamiko ny tahotra izay manakana tsy handroso dada. Ampio ahatsiaro fa lehibe noho ny olana rehetra ianao. Rehefa misy ny loza Tompo dia omeo fahendrena. Rehefa misy ny ady dia omeo finoana. Rehefa misy ny tahotra dia omeo fiadanana. Ary rehefa tsy hitako izay hitranga ara-pitsy dada dia apatsiovy aho fa eo ianao. Tompo, toetra ao aminao ianao fialofako, ianao mpiaro ny fiainako, amin'ny anarana mahery Jesosy Kristy. Amen. Amen. Mino fa nanokatra ny fonao ianao tamin'ny dadanao androany, ary eny tokoa fahasoavana sy famindrapona ianaraka anao amin'ny andro rehetra iainanao dia toetra andro lava ohatran'i Jehovah ianao. Ampitiavana be lehibe Dr. Rina Telesphore.